Restaman Rabisula que no de um país de Vavagamanduka não não exato. Amém. Enganika
Amen na tainy tompo ianao hoe miarabantsika rehetrarehetra tsy ankanavaka tonga sondray amin'ity takariva ity dia mba tonono kely amin'ny akaikinao tain'Andriamanitra mihoatra ianao hoe amen. Miaraba ihany koa nireo havantsika izay magnaraka antsika en direct na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube magnano mbola tsara anjareo reo koa tsika miaraka voatanitsika ireo izy ireo zadiny fa efa tsy ela ntsony dia hanomboka ny cours spécial atsika amin'le école des solutions izay mbola tsy nisoratra anarana manentana anao misorata anarana fa tsy hanenenanao mba fandraisanao anjara amin'io fa misy karazana fahalalana izay ilainy fiainagnanao ikasian'Andriamanitra ny fonao ary tsy vitan'izany fa misy karazana boky kely zay zay tsy maintsy ho zaraintsika ho amin'izay rehetrarehetra mianatra zany gratuit le boky dotran'izay koa le fisakafoanana isaky ny atoandro efa tafiditra agnatin'le écolage ohatra zany ianao mianatra dia manana droit anao misakafo eto rehefa atoandro amen. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay misorata agnarana fa sao dia tara anao satria misy participation zay tsy maintsy ataontsika koa agnatin'le izy ho an'izay vonona matetika verimberiko foana fa tsy mora ny manam-pahalalana tonga anao hoe anana fahalalana zany tsy mora ilana fandavantegna karaha ataonao keo trasinao ranandro anao fa nandeha fo anao tonga aketo tsy mora zany tadio fa ninona zavatra takiny fiainanao tsy maintsy misy prix à payer. Prix à payer ndraindray mety fotoana mety miaritra tsiaka mety mandeha tongotra lavidavitra misy zavatra ohatran'izany foana amin'ny fiainana ary ty fiainana ty dia mila olona vonona hiafy izay ihany no afaka hita vokatra eto. Misy fotoana zany amin'ny les citations hoe le pouvoir d'un roi c'est la capacité à s'adapter. Ianao zany raha mba te hanisy olo maventy amin'ny fiainana ty mila mahay misadapta amin'ny raha maro anao ary tsara oviany koa fa nizaniza olona te handeha lavitra tsy maintsy misy zavatra areta tagnaty baiboly tao misy lehilahy raika antsoina hoe Saoly dia niova Paoly zany hoe olo avy naditry be take izy niova fo dia inona ny zavatra nitranga rehefa tonga teo izy dia gaga taony olo rô igny maro olo vao fidin-jagnahary zay ingazy magnani barbo ozy n'olo sasany izy karan'izay mierogn'olo izy karan'izay maditra ozy Andriamanitra mantsy anazy hoe fanaka voafidy ho ahy izy fa tsy maintsy asioko azy ny amaron'ny zavatra zay tsy maintsy hiareta ninona zany zavatra iainanao ambony ty tany ty tsy maintsy misy raha hiaretanao eo zay no vao lasa lavitra nagnatoro antsika secret foana za teto tamin'ny lesona antsika farany hoe nizaniza te handeha lavitra na te hijoro maharitra mila mianatra mahazaka toetran'olo matetika veriko amintsika eto zay raha tadidinao indraindray anao namba toetra ny mpagnamponao fa ty zakanao misy zavatra tsotra kely zay tsy tokony ho problème lasa problème be amin'ny fiainanao ao moa ny sasany tegna mitady problème mihitsy izy mihitsy no mitady problème or nefa misy karazana bataille inutile amina fiainana misy zavatra tsy tokony hiadiva misy zavatra tsy tokony amoahanao feo mahery lasa namoahanao feo mahery dia lasa vidinao lafo avy firifiry mbo olo miady amin'olo tsy resiny antegna zany mialohan'ny agnambagnanao totoondro olo araiky za malao bontagnina anazy fa sy beky diranandro ny olona amizao lefa zany tsy te halalany zany tsony fa rehefa te hivazavaza izy dia mivazavaza fa te hiwalawala izy dia walawala tsy fidiny tsony hoe tsy dininy tsony zany atraiza moa ny zavatra tokony atao sy ny lalana tokony homboana ka igny tompo atsika rehetrarehetra resako anao omaly an'izay teto agnisan'ny secret maventy be amin'ity fiainana efa sarotra ty ny mampiegna fahavalona ahenao raha mbola azonao atao zany ahenao fahavalonao misy nirevamolo isan'andro mitombo foagna fahavalony afa le nomaly nandeha tabazary izy nahita fahavalo tabazary mitsofoka bureau izy nahita fahavalo tamin'ny secrétaire-n'olo tamin'ny bureau ito nandeha izy à gauche à droite zay tany andianany feno problème tadio fa anisany zavatra micompte be amin'ity fiainana ty ny réputation ny lazanao ny fahafantaran'olo mombanao micompte betsaka zany ny malina andraigny zany agnano an'le témoignage igny nisy namaneo za paster dia nisy kiva niditra tadakorinazy dia nibalibala nyroasiny mivoaka
dia nisy tanora vitsivitsy nahita anazy nitoraka an'ilay alika. Dia raha vao hitanjareo izy avy teo tagnarabe, olte iny le pastera mpitoraka alika iny zareo, mpitoraka alika ny agnarany, nefa mba indray mandeha mba nagnanovany anazy. Nilaza mikonto betsaka amin'ny fiaina. Raha teto anao indray mandeha mitantara zany histoiran'ilay vehivavy mpanjaka vavin'ny Seba, la reine de Seba, zany hoe anisan'olo mba nitany reny izy tantaran'izany Solomona zany, reninao reny laza. Dia rehefa tsara fa vokatry zay lazan'ny Solomona zay, nitondra troupy marobe mihitsy andeha hivisite ny fiainan'ny Solomona. Tagny izy no nanomboka nahita ozy vakivavy eky zaho ozy andro kozy mbola tsy antsasaky le zavatra reny koa ny zavatra hitako. Zany hoe nanomboka naheno zany izy laza tsara ny Solomona, dia tonga tany izy iny zavatra hita. Mpanampin'ny Solomona jiaby, mpanampy malala fomba daholo. Latabatra inagnan'ny Solomona mitovy amin'ny latabatra nanany mpiasa. Dia tamin'izay fotoana zay zany nampianatra antsika hoe ny afantarana anao io zany tsy dia aminao loatra. Anao zao afaka hiteny za mahery, za mandresy, za karan'izao, fa ny tegna afantarana anao dia ny olona magnodidina anao. Raha tegna mandresy marina anao tokony andresy koa zanakanao. Tsy possible rehefa zanaka milliardaire miadisognambo agnaty vilany. Azonao izy? Ny olona magnodidina anao. Raha mbola zanakanao mitomagny sognambo agnaty vilany, azo eritreretiny fa mbola mampalahelo anao. Na mba atsovin'olo ahoana patron, anao izy koa mandresy anao, tokony ampianarinao mandresy koa zanakanao. Ary agnatin'izay zavatra resako zay misy toetra anankiray nahafantarana ny Solomona tao. Ninany zany mitovy aminazy daholo na ny mpiasany. Tsy hainao intsony magnavaka hoe izovy amireto moa zany Zegnohony, izovy amireto Zenohony. Inona ny secret miafina agnatin'izany? Fankatoavana sy fifankatiavana. Mila mifankatia ary mila mankatoa ianao raha tezaigna agnatina toerana anankiray. Ka androany andeha hagnatoro secret anao zao hoe kristianina mamokatra. Tiako anao iny mba hamokatra. Amen. Mampalahelo rehefa moa zao izy ko anao volanin'olo mpivavaka fa tsara manazy valimbavaka. Mitovy amin'olo hoe mpivarotro tsara na lafo. Mitovy amin'olo mpamboly tsara ny sambotro. Io anefa tsy zavatra mandehandeha ho azy fiainana io, fa misy secret ianarana ao, tsy maintsy ianarana. Tsy mora zany fomba atonganao lasa lavitra zany. Tsy mora zany. Misy fiaretana zavatra marobe ao. Misy tonga zany agnatoro atsika mba hainao za secret natonga n'Andriamanitra rehefa andeha hagnamboatra viavy ho an'ny Adama izy. Dia ozy ny Baiboly hoe ary Jehovandriamanitra nansondrian-tory andra-lehilahy. Natao mihitsy izay raha nampatory an'ny Adama, satria raha nibalibalika te masony misy raha tsy digniny tao. Or nefa ny agnaran'ny Eva dia lazain'ny Baiboly hoe Isa. I Adama hony Isa. Zay izy amin'ny Baiboly teny Grika. Isa. Fa dikany hoe Eva Isa. Dikany hoe Isa dia tsara lavitra. Isa tsara. Isa tsara lavitra. Zany hoe nalaina avy tamin'ny tsara i tsara lavitra. Fa raha te hita tsara lavitra avy tamin'ny tsara Andriamanitra dia natao natory i Adama. Zany hoe amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasana, agnatina fiangona, naiza andehananao misy fotoana. Za tsy miteny hoe isan'andro satria tsy isan'andro Jehovah nasondrian-tory an'i Adama. Fa raha te hita résultat tsara anao, misy karazan-javatra amin'ny fiainanao mody atao sary tsy hita. Fa raha sokafinao beke fô masonao, arary fô anao farany. Maro amintsika nefany raha jiaby tiantsika ho fantatra tao. Nampahiriziko antsika teto zany ho an'izay mahatadidy leso hoe ne cherchez pas à tout savoir car il y a des connaissances interdites. Misy fahalalana tsy voatery fantanao. Satria arakaraky ny afantaranao anazy mety nampangatsiaka fonao. Arakaraky ny afantaranao anazy na tonga anao nagnano marche arrière. Arakaraky ny afantaranao anazy mety nasorenganao. Nakafagnoarana zany zay mandeha ny amin'ny mpivady. Misy fotoana ho an'ny mpivady na lehilahy na lehilahy vehivavy mety magnome raha ny papany, magnome zavatra ny mamany, magnome zavatra ny anadany, magnome zavatra ny rahalahy. Anao nefa le olo tia mampibalibalika maso amin'ny raha jiaby.
Jadi rehefa anao hitanao mitsakana gnan'ion 75 000 75 000 atao ino izy iny efa miakatra tensionanao amin'igny koa tsy mitandra anao e nefa babany izy nameny ananjy io anakaviny izy nameny ananjy io anadahany izy nameny ananjy io mamany izy nameny ananjy io anao marary fo be ke satria mibalibaliky loatra masonao ka mba tsy hamparary foany adava nataon'Andriamanitra sondriantory izy misy teknika zany rehefa mifahaiza miaigna io fa tsy hoe raha jiaby ataonao daholo mila hainao gérer fiainagnanao iarahantsika jiaby mafantatra zao fa mesarotro fiaina miakatra essence za raha mba nagaga na hatramin'olo mandeha bisikilety mimonimono mividina essence tao zalaho za tonga akamo koa iasaloha to dia rehefa mesarotro ny fiaina ny fahatakaranao zavatra mila ambony ny fahalalagnagnananao mila ambony zay anao mba afaka miaffronter fiaina fa raha anao fiainana miamakatra niveaunao ndraiky miambany taraiky amin'izany anao e ke amin'ny andro sarotra ke iry afaka na fomba fikoragna amin'olo mila tandrema tegna marina zany a tsy be raha mampiakany aloky tsy be raha mampifamaly satria misy saboritika dolo raha jiaby raha itretinao andeha milono tsy mandeha milono raha itretinao ilaminy tsy milaminy ary iny volamo take hoe aza micréer problème amin'olo tegna problème tegna raha tsy tegna va créer tegna koa ny amin'olo dia nampianariko nisy foana sady magnano résumé kely za eto ho atsika hoa raha anao managna vady tia miwalawala mba mianara mamaly mora raha mamilogna ary zavatra misamorovory efa tegna hoe walawala be ony re mpianakaviany anao tonga fitakany mbola ny walawala nefa anao tokony ampagigny an'le zavatra anao ny tokony ho tranquille tsisy vahaolagna hita ao anatin'ny fisamorovorona rehefa tsisy vahaolagna hita ao anatina confrontation fa fitonina ndray andro Jesosy Kristy raha namory olo izy tany anefitra dia voalaza ny baiboly fa nisy olona 5,000 teo nitady sakafo dia ino ny zavatra nasain'Andriamanitra natao satria ry Pedera zany namalaiza hitaditsika sakafo ho an'olo marobe karan'ity atsika za mitady problème eto dia ozy Jesosy manjadare hoe iraha mipetraka ny olo amen amin'ny baiboly teny anglisy dia hoe be calme amin'ny fiainana zany mila calme anao raha problème anotrenao anao aloha mila calme tadidiko mba mizara fogna za matetika amina za madiniky dia za anakireo nanao fanadinana vo vetivety dia natoroko secret tanareo a nefa miatrika examen mivoaka avy agny misy d'examen fonao aloha mila tony fa tsy le mitsagnembogna be igny ino toka to guerre mondiale sa guerre calme anao dia mila misintoko rivotro mihitsy anao agnatinao agny karaha zegny fangalagny calme io dia igny anao ve regninao mangatsiatsiaka aminao tarifonao miala le stress jiaby dia moramora aminao miatrika zavatra fa raha anao miakatrafo ambonina problème anao torony voalohany jerentsika tsara fa raha anao managna olana misy olana raiky voalohany zay aminao manokana tsy izy fa fatahorana anao zany taontsika hoe agnatina tsisy vola na hoe anagnan'olo troso eo ihany le resaka anagnan'olo troso fa ny tegna problèmenao voalohany matahotro tompotroso mitahotro igny le ianarana ma hoe mikalma fogna aloha dia mila managna réflexe efa mampilendalendanao sady zany l'école des solutions da ny tompo ianao mila managna réflexe anao hoe io a rehefa problème minitranga io aleo za mba elaka moramora dia mametraha foana fa anao iny dia vahaolana amen fa tsy anao ndraiky no lasa personne problématique hoe zay ny tany mombanao tsy maintsy mirefitra fo zay ny tany misy anao tsy maintsy misy walawala fo zay olo mipetrapetraka aminao tsy maintsy vakatramonao fo ry toetra ratsy reny mba mila hiala misy olo reny dia ohatran'izany zay olo mipetrapetraka aminanjy rao tsy maintsy maregny tantara fogna voany koa anao tratrana za iny fa saky volagna le mifanaritaky fa isanandro fa tsy saky ozy n'olo igny ane ipikipaka agnaran'igny
Ohatran'izany misy olo ohatran'izany zegny tanomboany tsy maintsy mahita problème ka Andriamanitra dia niteny ao amin'ny Genesis toko voalohany dia nindininy favalo amby roapolo, Genesis toko voalohany dia nindininy favalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazavana ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany manjaka azy. Dia tsy vitan'izany fantenenina ary mbola hoe maroa fara amin'ny Baiboly teny Anglisy hoe be fruitful, maroa fara na ihany koa hoe mahavokara. Anao izany tokony olo mamokatra. Tsisy olo namboarin'Andriamanitra ho eto ambony tany eto hoe namboariny mbo hijaly. Tsisy olo namboarin'Andriamanitra ambony tany eto mba ho hisy problème. Fa matonao zany lasa olo aketo na vehivavy anao na lehilahy, na lava na fohy, na fotsy na mainty, na zarazara hoditry, misy programan'Andriamanitra tiany atao. Olombelogno araiky zany dia egaly na programan'Andriamanitra tiany atao. Fa ny mampalahelo maro amin'ny olombelogno tsy mba magnatona olona zay afaka agnatoro sekre anazy. Fa lasa ndraiky izy mikamarady olo zay vomay ampagnadary anazy. Ary matetika ny toerana mety amin'ny fiainanao, amin'ny ara-pananao, tsy ekeny fiarahamonina andehananao. Ary indray nasegninao rehefa voahiny re marao tsy secte fa mahay raha. Re manao tsy zegny loatra, re manao tsy fivakonana mandihy fo mivoatra. Ary misy herin'Andriamanitra mafaka devoly. Re manao tsy fiangonana zany rehefa misy révélation. Tsy hitako tokony amianamenitra amin'izany. Mivavaka amin'ny tranovato tsara be karto mba amianamenitra. Ianareo mandeha miziona tsy raha tany maloto amin'izany. Zany agnisan'ny problèman'olo marobe zany. Tsy mandinika aby izy. Dia alony zany ohatra hoe le amina trano ranjanjany moandrena reny tena masina. Ia tsy ahoko. Fa za izy koa aketo zao magnatorono secret. Tainy Jesosy aninao. Amen. Maro fara ozy izy, mahavokara. Zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra amintsika olombelona dia nahatonga antsika hamokatra. Atsika ireo zany tokony domina. Dia mametraza ny fanontaniana manomboka androany hariva hoe midomina amin'ino no? Amin'ny amaroany jazana teraka. Za le record comme équipe raiky. Ny teraka maro izy dia record olo. Ao ny sasany mizesta be eo zany miteny zafarany zoky. Dia nametrako fanontaniana izy tsy mavaly zoky amin'ino no? Atsika malagasy tegna fatraprere amin'io za manko zoky be aminay. Tokony anao koa mombolana zoky be zany mba zoky amin'ny raha jiaby, mifanana am-panahy, mifanana am-bola, mifanana trano pitrahana, amin'ny raha maro. Fa tsy raha hoe zoky satria fotsy volo. Maro tsy vitsy ny olona mizesta raha mba mahafantatra olo izy lasa ambona mivena iny fantako iny. C'est mon ami, c'est mon promotion. Fa tamin'izy le nisandatra mba taiza anao. Iny moa ny tsy tovizanareo. Fa anao mijanona amle haiko iny, hainao amin'ino izy. Mila mivoatra tsika, mila mamokatra tsika. Amen na? Ka eto zany ny zavatra anankiray voalohany tokony amokarana dia ny ara-panahy. Mila lasa kristianina ara-panahy anao fa tsy ara-nofo fo. Ara-panahy. Mila miditra kely amin'ny resaka spirituel. Satria ny olo jiaby hitanao miriaria jiaby amin'ny lalana iny ny ankamaroany. Raha olo araiky manana zavatra mba resaka amin'ny fiainana, tsy maintsy misy zava-panahy miaraka aminazy. Fa ny zava-panahy mizara roa, fanan'Andriamanitra sy fanan'ny demoniana. Ny ankamaroan'ireo olona hitanao ireo manompo satana. Fa atsika manompo an'Andriamanitra tsy dia miditra lalana. Ny sasany zany andro krismasy vao mandeha am-piangonana. Fa misy maty agnatin'ny fianakaviana fa malahelo hely izy dia mba iny mandeha am-piangonana. Koatra zany Pentecote, Pasika, zany mba dia Noely. Karazany Noely izay fetin-jazakely. Indrindra Noely fetin-jazakely io. Misy raha karazany. Dia lasa
sady tsy antany tsy amparafara ozy le fitenena. Mila manana hery ara-panahinao vao afaka andeha lavitra. Ka hatramin'ny naterahanao zay mba natsapa venao natao hoe hery ara-panahy anatinao. Fa raha mbola tsy natsapa an'izany anao mbola misy zavatra marobe mila ianaranao. Amin'ny ara-panahinao anao mila mamokatra. Amen. Satria ny favokarana dia miainga amin'io. Amin'ny ara-tsaina, ny fomba fisaina. Zay agnisan'ny liny resahako teto amin'ny voalohany hoe misy zavatra neo za mila sokafina ela misy aintsika io e. Fa nandray izy mihidy be. Maro ny olo mieritreritra zao fa rehefa avy ambany volony izy dia tsy tafavoaka. Non, raha misy eky olo avy tambany volo tsisy karaha Jesosy. Tao Nazareta izy niteraka. I Nazareta io ambany volony Jerusalema. Raha oharana mahan'olo zany mbola mena gisy any. Agnoany. Zay koa karakaran'izany. Fa tsy le tegna tampi-tanàna, tambany volo. Ary naminany mihitsy ny mpaminany hoe mba misy zava-tsoa reo a Nazareta ozy. Satria mitendiny hoe ao no teraka ny mpanjakany Jiosy, Mesia, ary ozy mpaminany. Mba misy zava-tsoa reo a Nazareta. Dia nefa raha mamaky ianao mitantara dia hoe Jésus de Nazareth. Matoa misy Jésus de Nazareth. Mety possible koa Claudette de Marlonde. Aozinao izy. Tsy kaizany fivinao. Jean-Claude de Mananara ohatra. Tsy aiza fivinao. Possible. Aza malahelo mihitsy hoe zany teraka tarina teraka takatsy. Misaora fotsiny an'Andriamanitra fa sambatra tanànanareo misy anao. Namoaka viavikaranao i tanàna io. Ary mbola tsy tara fa nampiony tompo midiraka misy antsika ty anao tsy maintsy ahazo révélation vaovao koa. Alléluia. Amen. Hitanao matetiky ny olo miteny fogna izy ine manahirana anany za tsisy vola e. Non. Tsy dia agny tsisy vola loatra manahirana olo fa misy problème mara-tsaina. Tsy mahola, tsy lefaka. Fa misy raha mbola tsy voaregleny tsara amin'ny sainao. Misy zavatra mbola tsy fantany. Misy aneo za olo namenao vola ambela tagnany eo ana izy tsy fantany raha ndeampiasany vola iny. Ne vidy kiraro fô raha agnaty lohany. Ne vidy saka. Nefa ny teneniko antsika teto misy fotoana na vola 10,000 io za azo ampiasainy io 25,000 francs. Azo atao mampiasa an'izany. Raha mba misokatra sainao. Satria tsy agny resaka tsy fanagnam-bola izy. Fa tsy fampian-kevitra. Zany problème. Tsy fampian-kevitra. Tsy manana idée tsika, manque d'idée égale la pauvreté. Mandry. Hitanao na mba io ramosenao io, anao mitsiriritra ramosen'olo san'andro io manjary avadiky bogosy io. Na mba izy bagna io. I madaminao io, na mba izy fanteraka 10 io. Mbola manjary kipohy. Izy ka misy raha mba misokatra agnaty lohany. Marina zany e. Tsy zany ny sasy mba mijery vady. Nangadary, fa reraka ka natore. Reraka satria ny rahinao. Da i tompo aletsika jiaby. Misy zavatra narakely fotsiny ka mba takatra anao miova raha ty. Matoa zany misy raha tsara dia égale misy olo manana fahatsarana magnodidigna io. Tanao mahatonga anao raha mandeha amin'ny firena mandroso madio ny tanàna satria amin'ny toerana io misy fahadiovana. Fa matoa zany andragnonao andakoronao boriboriko dia tarafonao imboriko. Avy ao any iny mivoaka e. Zany mahasarotiny anahy matetika kofa mahita an'ireto raha reto farifarotra raha reto. Alako mahita an'io. Satria reniko agnatiko tsisy faharotra karaha. Magnino ndraiky tany vavako ndraiky feno faharotra. Ary dia mahafinaritra plain-tagna reo mitrakatraka izy tetika mahita faharotra. Zareny mba tsy voalohany vari. Da iny Jesosy ianao. Lesiny bebe donc vy voilà. Tsy aisinao sansy makatra aby raha manano. Da iny Jesosy. Ohatran'izany rehefa matoa anao maloto. Mazava ho azy. Voretra agnatinao kao, misy raha voretra kao.
fa tsy hoe anao tsisy vola na tsisy rano jeberaka na mandeha na basy an-drano ko tsisy rano marina ano mano fa matosany anao maloto de zany agnatinao ao mihitsy misy problème de ohatran'izany tsisy valaky matonao tsisy vola lava misy problème agnatinao ao maheno vetsika jiaby misy raha ko mbola bloqué ao ary matetiky manahirana anao tsy olo lavitry fa vanao fo mety nisy toetra nasehonao olo de tsy te hiara-iasanao tsony olo mety nisy tsy fatokina démontrenao olo araiky de farany misalasala izy ny aminao mety misy fankalana regnin'olo anao mankala olo de tsy de mazoto loatra anao le fanerasera aminao de lasa nahiliko olo amy sisiny arianao io vavabe io za misy tao izy mila mba réglé raha koragninao manginigny tsy maintsy mivoaka miariary anao ihany no megnatreo satria mety le olo nresanao anazy any mampitari ary mety naregistre ny hatramy feonao akory mbola famakatao izy zany izy feony ta iny tompony anao zay le izy ny tsy fampina hevitra ny hevitra nefa de avy amina fahalalana anao noke zao tonga eto mianatra io mitombo fahalalana anao lasa misy raha mitsiry agnaty saignanao koa za zegny rô mbo andeha hagnano raha za zany fa mampalahelo ny ravane ny ankamorona vehivavy za tsy mivolagna anare jiaby ny ankamorona vehivavy de mieritreritry fa rehefa manambadiny izy de ho tafita adigniny fa agnaty tokantrano misy tefa-tsofigna ka misy tsy modernandro akao misy mifamatry zazankibo akao ia tsy zanako io izy raha amin'ny efikaty mois anao nefa nieritreritra tafa voaka nagninazy Jean-Claude marantsitry hoany zeste anao jenefa anao raha mamaky tantarana sinoa ny viavy sinoa ireo tsy misy aloha nambady zay matonga zare karaha tsy de bo pera loatra gomba be amizare magnatao kranily bankara jusque to ino tety lalaky amoany wow ambanao bogaga raha nagnino le kranile nataovana bankara jusque ambony wala ny gomba valivaly peso reo tsy miasanao zany na isanaka vadina tsisy zareo de mitady vola mianatra mamelo tegna ataony zay fomba tavoakana tsy zany sasany de eo mety raha tsy tareky avao satria tsy mety mahazo vady zany amizay tompo asy mba oviana eky asy mba oviana eky ary mampahela ananjy de agnaty tarafonao loatra fa manombo manao ke mba manomboka aloha za mba hiavy tegna androso agnovany fomba fijero ho hitanao fa misy olo varenao azy ary tonga de amile ilavanao ananjy eo zay eo izy hoe zao izy anao izy de amizay anao mamaly de visiona mana da i jesosy anenao io amen raha vo amin'ny fahalalana anao tsy rava raha vo amin'ny fahalalana anao tsy mora teteky zany ny fahalalana mampaolo maventy tampoka fa iny jesosy anao mampaolo maventy tampoka tonga de tsy mora taitra anao raha vo amin'ny fahalalana anao jamais anao mandray décision diso zany décision anao toujours marity fo décision anao toujours aminanjy fo raha vo amin'ny fahalalana fa raha vo tsy ampy ny fahalalana de ozony boky n'océaka tsisy ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana noho ny tsy fahalalana matetiky mahatonga olo magnambanimbany olo noho ny tsy fahalalana mahatonga olo tia mifamaly amin'olo noho ny tsy fahalalana mahatonga an'ireny olo tia mifosafosa olo reny fa raha vo manomboka amin'ny fahalalana anao mitombo ianao de hitanao hoe maro ro zavatra tsy tokony ataonao itsio agnisany anyrefesana ny fahalalana anagnan'ny olona anankiray de ny fatrany fahaizany mijery ny tegnany par rapport amin'ny fahaizany mijery ny hafa nazavaiky nisy fotoana mandehananao za amy supermarché afantaranao olo tsy milamo miditra amizio ao ko mba mbola tsy nenazy magnefa vola ry midagnampy izy miza vola efen'olo ino latsaky sokony ty zalahy no fa ny olo manam-pahalalana manana maizy anazy raha mandeha supermarché raha mbola tsy toronazy mividy raha keo aminy lamosina anao tsisy raha ino zay facture anao any izy no fa ny olo tsy milamy mahita olo
2 millions, 3 millions. Izy ndraiky mivava voalohany. Eo zany manomboka andrefesanao ny tegnanao. Raha olo manam-pahalalana anao dia manana fotoana lanina amin'ny fiainanao. Fa ny olo tsy manam-pahalalana mandany ny fotoanany amin'ny fiainanao. Akory zare maty tsy niangany ndraiky zare lahaly zao. Tariny madama anazy ndraiky raha mivantivanty izy zany mi-inventer raha iny amin'ny fiainan'olo. Zare mako votonga mako raha miseny. Raha miseny zy mako miasa ivelany. Ary raha misenao mako miasa keza. Zany na tokony ampiasanao anao tsy raha miseny olo miasa ivelany. Tainy Jesosy anenao. Engany izy fampianarana zao mba hamova olo maro. Mba tonga ananjy hamokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Raha vao mahavokatra ny fananao, mazava ho azy hamokatra ho azy koa ny sainao. Mifampitohy andreo avy amin'ny fanahy mankany amin'ny saina, dia avy amin'ny saina mankany amin'ny vatana. Amen. Alleluia. Ary ny zavatra hainao no misintona ny zavatra rehetra ho eo aminao. Ino raha hainao, ino zavatra fantanao, zany no misintona ny zavatra rehetra ho eo aminao. Alleluia. Amen. Satria ny fitahin'Andriamanitra rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao, rehefa hitaha olo Andriamanitra tsy mandraraka vola avy an-tafotrano izy, manome hevitry, soso-kevitry. Matetika azahoana soso-kevitry dia anao avy mivavaka karaha ataonao ke zao. Na anao avy am-piangonana, na anao avy niresaka tamin'Andriamanitra, na anao nanokana fotoana hoe Andriamanitra apetraka am-pelantananao fiainana, dia matetika agnatin'izy iny misy hevitra tonga. Ary rehefa tonga iny hevitra iny aza raha tia an'iny anao fa ndanatovy. Fa tsy maintsy mahomby iny, tsy maintsy mipoka be iny, tsy maintsy mandresy. Mila haintsika mba magnaraka an'izay onja zay hoe zany fa misy hevitra tonga aminahy. Ny afantaranao fa hevitra tonga avy amin'Andriamanitra io tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Jamais Andriamanitra amin'ny hevitra anao angalatra koan'olo. Azonao izy? Jamais Andriamanitra amin'ny hevitra anao andana zingevadin'olo roa. Jamais Andriamanitra amin'ny hevitra anao andana anao mandeha baty, mandeha baly, mandeha pandora. Agny anao magnitsiatsiaka tarafona. Fa Andriamanitra manome hevitra matetika zavatra mampandroso. Ary tonga dia hitanao mihitsy hoe mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny atao hoe hevitra avy amin'Andriamanitra. Ary andao ny hariva ny Tompo hanome anao hevitra. Alleluia. Amen. Dia ny fahatelo ny tian'Andriamanitra mokaratsika dia any amin'ny ainatsika any. Latsina amin'ny teny frantsay hoe âme. Any amin'ny aina. Âme. Hitanao, raha mbola tsy milamina io aina io, jamais ahitana voninahitra fiainan'olona raiky. Satria ny olona kely saina tsisy voninahitra. Azonao? Satria anaty saina koa zany hafa mihitsy. Anao mba miteny ananjy hoe aza mitondra tantitanty magnany, mbola isaka dratiky fora disy eritana gady vilainao zany agnano bazary. Anaty saina koa mihitsy zany efa misy raha hoe pause zany koa fandaina an'izao dia efa izy manana pauzeny manoka. Manana fomba fijeriny manoka, manana fomba fisainany manoka. Fa tsy tia hanaraka le norme mba hatoron'olo anazy hoe ry norme. Maro nera vongolo mandeha milala iny taninao firy pointiriny kiraro fitiany. Ito izy madamo koa izy mividy ito. Tsy hainy pointira firy izy. Mba mitaniana ananjy zao pointirina costard tsy hainy. Ny firy costard anao raha mba hividianany costard tsy hainy. Andrasany tanako mpanjaitra anazy, mpanjaitra anazy bakiriry kely mitsofoka kely akely. Fa tsy fantany. Azonareo izy any amin'ilay saina any misy problème. Dia agnatin'io aina io misy zavatra maromaro mitambatra ao. Saina, sitrapo, fihetsem-po, safidy. Misy raha efatra be zao zany amin'ilay hoe aina. Na hoe âme. Saina, sitrapo, fihetsem-po, safidy. Igny le tsy mety maty amin'olo igny. Igny le tsy mety maty igny. Sainanao tsy mety maty, vatananao mety maty fa sainanao tsy mety maty. Sitraponao tsy mety maty, fihetsem-ponao tsy mety maty, ary safidinao tsy mety maty. Anao zany na efa miala amin'ny vatananao iny fagnahanao, sitraponao mbola akao fô, safidinao mbola akao fô, sainanao mbola akao fô. Hitanao tsara nisy tantaran'i Lazarosy mpahantra sy le mpanan-karena ary Abraham.
Jadi rehefa very tagny amin'ny afo be le mpanan-karena ozy ny bokin'ny Lioka 1:20. Ozy ny Baiboly hoe niteny mpanan-karena hoe ry Abrahama raiko. Dano mbola tadidiny hoe iroy Abrahama. Mba irao re Lazarus mbola tadidiny koa irao Lazarus. Maro moa ny olo mieritreritra fa rehefa maty ony tsy tompony tegna intsony. No! Hitanao be zao hoe ino misy olo mitomagny. Anao miala amin'ny vatagna anao mitomagny olo. Fa anao fa tsy afaka magnano ninina intsony. Satria efa tsy agnaty vatagna intsony le aina. Tsy ao intsony le saina, tsy ao intsony le sitrapo, tsy ao intsony le fihetseham-po, tsy ao intsony le safidy. Tsy afaka mireagir intsony. Fa mbola hainao tsara iry mamako, iry papako, iry ravavako, iry patrongnay, iry valako, iry zobako, iry zodako. Mbola hainao tsara. Ary na tonga ny an-danitra agny tsy hoe mifanina be daholo antsika zomo agnaranao igny. Zove, le fotoana le avantro hoe marinao io. No, zomo izy ala bokina be igny mandeha. To dia tadidinao. Fa tsy hoe zany ane matetiky magaga amin'ireny hoe olo amin'ny fanahy olo dia tsisy raha zononona olo. Azy moa ka amin'ny fanahy izy dia tsy matadidy olo. Lenga, misy tromba ratsy. Ko fagnan'Andriamanitra mahatadidy olo. Jereo tsara, Jesosy vao nifôvy tagnaty fasaka. Azonao? Vao nifôvy tagnaty fasaka. Dia niteny izy tamin'ndry Maria Marta hoe ilazao amin'ireo rahalahy sy amin'ny Petera fa eo aminy amin'ny Galilea. Jesosy tamin'io vao nitsangana tamin'ny maty. Nahafantatra hoe misy rahalahy izy, mahafantatra hoe iry Petera, mahafantatra hoe harino Galilea. Fa tsy hoe tema izy nagnano ramasy jambony dia niandra be olo maso. Izy marao zazaga. Tsy raha olo voany Alzheimer dia zay foana. Azonao ve le izy fa marinana zany atoroko anao zany. Ka raha regny olo zay magnano hoe andesy mifagnahony dia mirebarabany dia metra tagnanao anao olo izy. Iala malaky, iala zigle. Ary zala ty tsy pariparemy le magnano zay. Tadidiko antsika mbola nivavaka tary amin'ny hôtel Melville misy ranavavy zay fa zany mihitsy ny spécialité. Koa fidiry ny fagnahony dia tametra tagnana amin'olo. Azon-draha le Ozany tamin'olo re, mily fasana izy koa tamanao. Mety fihinana tsy manjany aminanjy. Tainy tompo anao. Tsara fantanao ihany zany. Hitanao ireo zany mila hainao daholo mikolokolo reo. Na sainao, na fihetseham-ponao, na sitraponao, na safidinao mila ianara. Mila mianatra mahay misafidy. Mila mianatra mba ho tsara fihetseham-po. Mila mianatra mba ho tsara sitrapo. Mila mianatra mba ho tsara saina. Mila hainao mi-équilibré an'ireo. Satria ny olona manana fihetseham-po tsara dia manana fiainana tsara. Azonao izy. Raha vao reglenao fihetseham-ponao dia lasa manana fiainana tsara anao. Mazava ho azy anao salama. Satria miakatra ndraiky tension anazy. Agny amin'ilay fihetseham-po agny ianao misy olana. Ary matetiky dia lasa ambinina be ny olo tsara fihetseham-po. Zaho moa le olo mora vignitra igny. Olo tesidava regny. Izy teteky alopitaly. Raha anao zany tesidava mora marary anao. Na naremarkeo zany. Mora marary. Satria rehefa tezitra ny olo anankiray na malahelo lava dia lasa tsy mamoaka hery fiarovana tsony le taolagna lava. Hitanao iny taolagna lava jiaby amin'ny vatagnatsika io. Le oslong, tous les oslong là. Taolagna lava jiaby reo mamoaka hery fiarovana reo raha vao falifaly ny olo araiky. Azonao? Jereo tsara fa ozy ny Baiboly hoe ny foravoravo mahamandomando ny taolana. Azonao? Rehefa mandomando ny taolanao dia mamoaka hery fiarovana. Fa raha vao io vinitra malahelo dia maigna io mikaiko. Dia lasa mora marary le olo. Vao marary hely dia efa nivony tongony. Dia efa fantapantatra olo jiaby karaha nivony ndraiky tongotry mama. Ao raha. No misy raha hely dia efa miova olo-kafa tanteraka izy. Mila mianatsika isanandro isanandro mikolokolo andro zavatra resako reo. Amen. Mora marary zany olo tesidava. Manahirana miaraka mipetraka amin'olo mora vignitra. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Dia aveo mianary ianao mba ho kalma foana isanandro.
raha voakalinao fotsiny anao isan'andro dia manomboka moramora aminao amizay mibaiko ny vatanao. Azonao lasa moramora aminao mibaiko ny vatanao. Fa raha anao zany mora misy sasany hoe mahita olo mitangorongoro fo dia miazakasika mandeha azy nambalamba ho an'ny foagna izy fitsy ahoana. Agny izy vao tonga saina hoe simbo anahy. Azonao fa tonga agnarabe an'izy vao remarqué hoe simbo foa. Tsy dia izy zany fa tsy mandinika ntsony, tsy manana réflexe ntsony fa tonga dia lasa izy lesina fihetsehana. Firifiry moa n'olo rehefa agnatina fatezerana mandray décision. Anao raha vao vignitra mandray décision zany tafiteniteny foana. Za matetika raha vao za tezitra dia aleoko tsy miteny. Satria possible agnatin'iny fatezerako iny ho resako anao daholo tatatatatatatata mety hanimba anao. Tain'Andriamanitra ny anao io. Alléluia. Zay le izy avane ny vatanao. Tian'Andriamanitra koa zany ny vatantsika io mba hamokatra. Fa tsy le reraka lava na marary lava. Tian'Andriamanitra hamokatra. Mila mba mitaiza vatana atsika ny mba ho falifaly lava. Agny amin'ny asa anao any tokony mba hamokatra ianao arak'asa. Zany hoe ny kristianina tokony miasa. Na viavy na lehilahy. Anao zany raha mba olo tezegna amin'ity fiangonantsika ty, tsy tokony anao tsony olo mipetrapetrakoha zany. Mba manangina activité hatramin'ny zanakanao reo mpianaro manangina activité reo. Alléluia. Alléluia. Tain'i Jesosy aninao. Amen. Ka manomboka zao ry avana mba manova targetra mahiova. Anangana targetra vaovao hoe hovako fiainana. Andeha amin'ny tokony ho izy amizay za. Avelako agny takoritsikoritsyka io. Avelako agny mandany fotoana mandeha ary mandeha ty io. Ahenako ny fahavaloko ary angataka amin'Andriamanitra fahasoavana mba hamokatra ny fiainako. Tenina amin'ny akaikinao moramora hoe mamokara hoe. Engane mba hamokatra amin'ny lafiny rehetra hoe ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Iara hitsangantsika hivavaka. Ndao mba hiaraka hisaotra n'Andriamanitra. Ndao mba hiaraka angataka tsika ny herin'ny fanamasina mba hitahy atsika amangy ny fiainantsika amin'ity hariva ity mba tonga anao hamokatra amin'ny sehatra maro. Asa anatin'ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba misaotra anao zay satria mbola afaka miaona aminao indray. Dera sy mangalaza ny anaranao zay. Manome voninahitra anao zay. Ianao le Andriamanitra mpano fagagana. Ianao le nahary ny lanitra sy ny tany. Ianao le niteny hoe misy mazava dia nisy zany. Ianao le Andriamanitra ny nofo rehetra tsy misy zava-mahagaga ka tsy hainao atao. Ankehitriny Tompo miantso anao zay. Ankehitriny Tompo mangataka ny herinao zay. Ankehitriny Jesosy mangataka ny afo ny fahazavanao mba hampazava ny sainay, mba hanokatra ny masom-pananay. Aoka Tompo mba hamokatra izahay manomboka amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-tsaina, amin'ny ainay, amin'ny sitrapo, fihetsem-po, safidy. Tompo aoka ianao hiasa manokana. Aza vela hovarim-bariana Tompo reto zanako reto fa fo azy omeo hevitra ny tsiraray avy mba hananga-javatra. Omeo hevitra ny tsiraray avy mba hitondra tsara ny tokantrano. Omeo hevitra ny tsiraray avy mba handefitra mba hazaka toetranao. Mankasitraka Tompo. Midera anao zay. Manome voninahitra anao. Umbana, 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 Anezeso. Umbana, Umbana.
fiainanao, anomenao sosikevitra vaovao an-tsara ny fiainana, ampitrakanao na dia reraka aza, ny tompo hanome hery anao amin'ny ho ady an-trenao io, ary misontananao ampandresy amin'ny lafindresy amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Afaka mazotoeraka antsika. Amen. Zay indray ny avahantsika niaraka teto dia ho tahin'Andriamanitra mihoatra ny antsika rehetrarehetra. Amen.